Taranja aikido kosa indray mbola iady ihany izy ity fankarazana fahefa-polo sampana aikido fanantenana dia nikarakarana antsoina hoe grand gala de l'aikido 7-24 izy ireo amin'ny alahady 5 volana oktobra ho avy zao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina izay ihany mitondra fanazavana mahakasika izay indrindra i maître Lova Rakotomavo avy eo amin'ny aikido fanantenana. Aikido fanantenana zany dia mankalaza an'ilay fahefa-polo taona ny club sy ny fahefa-polo taona ny nampianaran'ny tenanay zany dia tafiditra ao anatin'ny fankalazana izy io any ary mamaraparana azy tamin'ny herintaona dia ampatsahivina fa nisy ny grand festival des arts martiaux izay natao tao amin'ny palais des sports dia tafiditra tao anatin'izany zany ny discipline rehetrarehetra teto Madagasikara amin'ity indray mitokaka ity zany dia spécial aikido any koa zany misy eo zany hoe ahitana style maromaro ny aikido zany amin'io andro amin'ny 5 octobre dia hitantsika ao anatin'izay misy aikido traditionnel sy ny aikido moderne zany misy eo ary ao anatin'izay koa misy invité surprise izay mifandrandraika amin'ny aikido ihany koa zany. Club mavy club aikido eto Antananarivo mandeha anazy misy karazana compétition ve ao anatiny sa hoe fampisehoana raha indray? Ny aikido zany araka ny fahalalana azy dia tsisy ny compétition fa ny compétition zany dia tenanao ihany no leginao indrindra ahafahanao miatrika ny fiainana fa ny démonstration fampisehoana hoe inona no zavatra misy ao anatin'ny aikido zany inona zavatra atao ao anatin'ny aikido amin'ny famonovolana ny saina sy ny vatana ny fanahy. Io ve no amaranana ny fankalazana sa mety mbola misy hetsika hafa? Anisan'isan'ny fanaparana anazy io zany fa ny hetsika zany ao aorianan'io dia misy ny dîner fa io zany no akaiky indrindra zao izay ahafahana ny tena tanjona moa zany amin'io dia ahafahana ananganana ny tsangam-bato fahefa-polo taona dia ny dojo manokana ho an'ny fanantenana zany. Misy vitsy rehefa vita be zay sa hoe ohatrinao na fa dia zay fa misy toerana trano efa mitsangana sa ina misy na mbola ilasana amin'izy? Ny toerana no misy fa eo amin'ny fitadiavana sy ny fototra zany tsika zao zay ny antony fikarakarana ny hetsika ohatr'izao.